Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Ratsy fiafara fa nahavita mission. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny mpanompon'Andriamanitra na ny kristianina dia tsy voatery hoe tsara be foana ny hafaran'ny fiainany, fa mety misy anana fiafarana mampalahelo izay azo ambara mihitsy hoe ratsy fiafara. Fa ny zava-dehibe indrindra dia hoe nahavita mission izay nampanaovan'Andriamanitra azy ve ilay olona sa tsy. Ary ao amin'ny soratra masina dia be dehibe mihitsy ny ohatra azontsika raisina hanamarindana an'izany hoe ny zava-dehibe indrindra dia tsy ny fiafarana fa ny hoe nahavita mission ve ilay olona. Ohatra zany zao i Jaona mpanao batista dia fantatsika tsara fa zazan'iriny izy io, satria zanaka mpisorona be izy ary tsy niteraka izy mivady ireo i Zakaria sy Elizabeta. Izany mpisorona be izany dia olona ambony teo amin'ny Jiosy ary olona fantatry ny olona rehetra zany. Fa izao indray mandeha nanao asa fisoronana tao amin'ny tempolo tao ty Zakaria ity, dia naharitr'ela tao ary nisehon'ny anjely izy, nanambaran'ny anjely ny ahaterahan'ny zanak'izy ireo dia antsoina hoe Jaona. Ho mpaminany lehibe mihitsy ho zazy io ny anjely taminy. Ka nisalasala izy. Dia izy ny anjely hoe ay vokatra izay fisalasalanao izay dia izao ary ho atao mona ianao ary tsy afaka hiteny raha tsy tanteraka izany rehetrarehetra zany. Dia nivoaka tao Jaona dia gaga ny olona fa lasa tsy nahay niteny intsony ilay rangahy io. Nandeha ny fotoana dia teraka tokoa ary ny vadiny ary teraka ny Jaona. Dia rehefa nanontanian'ny olona izy hoe izy natao anaran'ity zazy ity, toy izay meo zavatra hanoratako azy, dia nanoratra izy dia nataony hoe Jaona. Dia rehefa voasoratra dia nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany dia lasa niteny amin'izay izy. Ka rehefa niteny izy tonga dia miasa manan-kery tao anatiny ny fanahy masina. Izay ilay hoe feno ny fanahy masina izy amin'ny andinin'ny 7:1 amin'ny lioka zany miresaka an'izany dia tonga izy dia naminany. Ilay zavatra nambara zany dia faminaniana avy amin'ny fanahin'Andriamanitra mihitsy. Ka izao no nambara ho an'io zazy io tao anatin'izany faminaniana izany amin'ny andinin'ny 4:7. Ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminany avo indrindra, fa ialoha eo anatrehan'ny tompo ianao hanamboatra ny lalany, hanome ny olony ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny elony. Izay zany no antom-pisian'ny Jaona. Ialohan'ny Mesia izy ampahafantatra ny olona ny lalam-pamonjena amin'ny famelan'ny keloka izy ary anamboatra ny lalana handehanan'ity Mesia ity. Ilay zaza izay resahana eto anefa amin'io mbola zazakely 7 andro. Teo amin'ny Jiosy moa ny fanomezana anarana dia amin'ny 7 andro ny zaza. Ka zaza mbola tsy malala izay ambonin'ny tany akory nefa dia efa tondrona sady hoe izao ny asa miandry anao, izao ny mission anao, izao no antom-pisianao. Dia efa nitondrona tao anatin'ny faminaniana sahady izany rehetrarehetra izany. Tsy nanontaniana mihitsy ny Jaona hoe inona ny asa tianao atao rehefa lehibe, inona zavatra ho ataonao, fa tonga dia efa natondro nambara mazava hoe izao no miandry an'ity zaza ity. Ka nandeha ny fotoana lehibe tokoa ary ilay zaza dia iny izy fa lasa nandeha nitory nanambara ny amin'izay ilay hoe ho avy ny Mesia, ny alohan'ny Mesia tokoa izy. Amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany, mikitontona amboarina sy ny toy izany dia amboarina. Tanteraka mihitsy ilay voasoratra momba azy na hanao ilay asa izay nampanaovina azy izy. Ka rehefa tonga tokoa ary ny Mesia niditra amin'izay Jesosy hanao ny asany dia vita teo zany ny asan'ny Jaona raha ny tena marina. Dia nigadra izy. Ary rehefa nigadra izy dia notapahan'ny olona ny lohany, nataon'ny olona teo ambony vilia dia nimehezan'ny olona izy. Tena hoe ratsy fiafara. Raha amintsika zao dia hoe ndry nampalahelo Jaona. Nefa tena tsy nampalahelo mihitsy rehefa tena dinihanao satria nahavita ny mission izay nampanaovan'Andriamanitra azy. Ary zany nahatonga an'i Jesosy Kristy hanambara azy manao hoe raha amin'izay nateraka ny vehivavy izy dia tsisy lehibe noho i Jaona. Tena mpaminany lehibe zany Jaona zany. Tena lehibe zany Jaona zany. Ka izay ny zava-dehibe indrindra ilay nahavita ny mission izay nampanaovina azy. Raha mijerentsika ny tantaran'ny apôstôly mba jerevana ny fanadihadiana momba an'izany, ho hitanao fa saika maty martyra daholo ireo, ratsy fiafara nefa nahavita ny mission izay nampanaovina azy. Ary moa tsy zany hoe na i Jesosy Kristy aza ny fiafaran'ny fiainany ve niantona teny ambony hazo izy ary nofantsihana teo amin'izany hazo fijaliana izany. Zay ny hafaran'ny fiainany. Nefa raha ny zavatra nataony tsy tokony ho izany mihitsy ny hafaran'ny fiainany, kanefa dia izao vita ozy izy, mission accompli. Izay no zava-dehibe indrindra, izay ny zava-dehibe indrindra fa tsy le fiafarana loatra fa ilay hoe mission accompli. Anio dia te-hitarika ny saintsika amin'izany mihitsy satria tadidio ry havana. Fa samy hafa mihitsy ny zany hoe olona anankiray nahavita
ny mission nampanaovin'Andriamanitra azy sy ny hoe nanana fiainana ny sandratra be mihitsy. Mety misy olona tena misandratra fa tsy nahavita ny mission nampanaovin'Andriamanitra azy izy. Ohatra fotsiny zao hoe nalaza be mihitsy izy, tsy nahafantatra azy ny olona rehetrarehetra tamin'ny andron'ny fahavelomany fa io olona io tsy nahavita ny mission nampanaovin'Andriamanitra azy izy ary tsisy anarany voasoratra koa ny an-danitra any, tsy fantatry ny lanitra izy. Fa hafa mihitsy zany hoe fantatra ny an-danitra any ny anaranao na dia tsisy mahalala ety ambonin'ny tany azy ianao. Ilay nahavita ny mission no zava-dehibe indrindra. Ary tadidio fa io mission io ozy ianao inona ny mission akory pasteur, ahoana ny ahafantarako an'izany, inona ny antom-pisiko. Eto zao dia hitantsika fa tsy Jaona mihitsy ny namorona azy fa ilay namorona ny Jaona. Andriamanitra ny mpamorona ry havana. Ka antanio foana ny mpamorona. Ohatra zao ty finday ity zao dia tsy za mihitsy za tsy namorona io, tsy fantatro mihitsy inona nahatonga an'ilay mpamorona azy nanao hoe atao ohatran'izao ny design-n'izy ity, atao ohatran'izao ny paoziny, ohatr'izao avy ny anaovana ny eo anatiny ao. Fa raha te hamantatra ny antom-pisian'ny zavatra rehetrarehetra amin'ity dia ilay miresaka amin'ilay mpamorona. Izy ny nanamboatra an'ity dia izy ny mahalala ny zavatra rehetrarehetra ao anatiny io ary izay no mahatonga an'ireny boky ampiarahana amin'ilay izy ireny. Ka amin'ity an'io ity dia tehiteny aminao hoe raha te hamantatra ianao ny antom-pisianao dia ilay namorona anao efa nametraka boky izy ity soratra masina ity, ao jerevana, ahitanao ny antom-pisianao sy ny nanamboarana anao dia ho hitanao zany. Fa rehefa tena mijery dia manana mission sika, tena manana mission tsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Tsy natao eto fotsiny ianao dia hoe mivelleto dia miasa dia mialehibe dia manomana retraite dia manao an'izao rehetra zao dia izay fotsiny. Fa tena manana mission tsika tsiraray avy ry havana. Io mission io dia tena mitovy amin'ny an'i Jaona ihany izy rehefa tena dinihany. Fa tsisy mahasamihafa azy dia tsy inona fa ilay hoe hanomana ny olona, hampahafantatra ny olona ny lalam-pamonjena, hitarika ny olona ho amin'ilay lalam-piadanana. Izany manko ny ambany ny andininy fa 7-7 hoe ny misy eo an'i Jaona zany zao hampahafantatra ny olona ny alehiben'ny famondrapon'Andriamanitra izay mazava miposaka avy any amin'ny avo an'ny olona. Ary indrindra ny ampahafantatra ny olona izay mitoetra ao amin'ny aizina sy ny aloko ny fahafatesana fa misy mazava mamirapiratra izay tonga mba hahafahana manitsy ny dian'izy ireo ho amin'ilay lalam-piadanana. Izany hoe mba hahafahana mitondra ny olona ao amin'i Jesosy Kristy. I Jaona nefa maty, mbola be dehibe ny olona nefa ny amin'izao fotoana izao no ao anatin'ny aloko ny fahafatesana sy ny aizina. Iandreny Jaona hitsangana maty ve isika hanao an'izany asa zany? Izasy ianao. Antsoin'Andriamanitra isika. Afaka manao an'izany ho antom-pisiana koa isika hoe ny antom-pisiko dia ny ampahafantatra ny olona ny lalam-pamonjena, ny ampahafantatra ny olona ny Jesosy Kristy, ny ampahafantatra ny olona ny fiadanana ao amin'ny Jesosy Kristy, ny hitondra ny olona ao amin'ny Jesosy Kristy. Izany no antom-pisiko zany. Ary raha vitanao zany mission zany dia miteny aminao fa na inona fiafaranao eto amin'ity zao tontolo zao ity tsy lehibe zany fa ny zava-dehibe zao nahavita an'izay fiazakasan'izay ianao. Ary io mission io ry havana zao eo amin'ny sehatra rehetra izay misy anao io. Na ao tokantrano zany, eo amin'ny fiarahamonina zany, eo amin'ny fiangonana zany, eo amin'ny fanjakana zany. Misy manko olona mieritreritra hoe za ny ampiangonana efa manao ny asa fanompoana dia aty ampianarana, aty ampiasana zany tsisy idirana zany asa fanompoana zany intsony mihitsy. Tena misy dikany matoa napetraka Andriamanitra eo amin'io toerana io ianao. Eo amin'io plasy io ianao, mety any amin'ny plasy politika zany, mety any amin'ny plasy any amin'ny fiarahamonina zany sy ny toerana. Misy dikany matoa napetraka eo ianao, misy mission miandry anao eo. Ka raha ohatra ka vita ny fiampitoana iasanao eo satria mandalo io tsy hijanona mandrakizay amin'io fahefana io fa raha mandalo io ka miala io vitanao ve ny mission izay nampanaovin'Andriamanitra eo amin'io toerana izay nampiatrahany ianao io. Vitanao ve zany sa hoe le fiafarana fotsiny tena zavatra ngezabe jerevantsika fa ny mission an'Andriamanitra tsy ho jerevantsika. Mandalo ihany tsika neto ry havana. Vitao ny mission anao. Ao anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana, eo amin'ny toeram-piasana ihany koa. Ary eo dia te-hitarika antsika mihitsy fa le hoe manao mission, mitory ny Jesosy Kristy sy mampahafantatra azy, tsy midika mihitsy zany hoe tsy maintsy hanao pastera daholo tsika rehetrarehetra. Nisy rangahy anankiray zao dia hoe mpizara baiboly ny asany. Nizara baiboly tany amin'ny hôpitaly izy. Dia nisy lehilahy anankiray tany Inde izay hindou nameny an'ilay baiboly. Tezitra le lehilahy fa zao napetrany teo ambony anina teo fotsiny le baiboly teo amin'ny hôpitaly. Nandeha moa ny fotoana narary teo foana le olona dia tsisy boky mihitsy fa tsy le baiboly, voarayany ihany le izy amin'ny farany teny vakiana. Nanomboka namaky tao amin'ny Jaona izy ary tsy nijanona intsony raha tsy vitany hatramin'ny farany le baiboly. Ary tonga dia nanolo tena ho an'ny tompo izy rehefa nivoaka ny hôpitaly dia nanomboka hoe hianatra teolojia, lasa mpitoro filazantsara ngeza lahy izany lehilahy zany. Ary taty aoriana ilay lehilahy izay nanome azy ny baiboly rehefa nanantona azy dia ozy hoe zaho ozy rehefa mahita ny zavatra mission ngezabe nampanaovin'Andriamanitra anao
sy ny impact ny zavatra zay ataonao dia tena hoe ny hitako fa mission namen'Andriamanitra tamin'ny antom-pahavelomako dia zao ny nanome anao an'iny baiboly iny. Efa mission zany dravana, efa antom-pisiana zany. Na dia ny manome baiboly an'ny olona fotsiny, tsy fantatrao mihitsy no impact zany, mizara tract, mampafantatra ny olona, mety misy afisy kely fotsiny apetraka eo amin'ny vavahadinao, fa tsy fantatrao mihitsy no impact an'iny amin'ny olona zay mamaky azy. Ka raha ohatra ianao ka mitondra ny olona ho amin'ny lalam-piamonjena, mampafantatra ny olona ny fahazavana, mitondra ny olona ho amin'ny fiadanana, zany ny mission ampanaovan'Andriamanitra antsika rehetra. Ka tandremo sao tsy mahavitana zany ianao, tandremo sao diso lalana ianao ka hoe ny fiainanao dia mandeha fotsiny ihany, fifarana ihany. Efa eo ampandrinan'ny hôpitaly ianao vao tonga sainao raha mbola mba omenao fahasalamana tompo dia anao ny asanao anao an'izao. Efa tara loatra satria efa mety efa antitra be mihitsy ianao amin'izany fotoana izany. Fa dia nyzao ianao zao taterao ny fanomponao dia mba afaka hiteny takandro Paoly koa ianao hoe na vita ny fiazakazahako ny tahiry ny finoana, vita ny missionako, vita. Ny zava-dehibe dia tsy ilay fiafarana eto amin'ity zao tontolo zao ty, fa mety ho ratsy ny fiafarana ary mety ho vetivety dia lasa ny olona sasany, mety misy ny maty tanora, mety misy ny ahitra, fa izao araroto ny fotoana hanaovanao ny mission izay anomen'Andriamanitra anao dia ny fitoriana filazantsara an'i Jesosy Kristy anoho ny asan'ny Jaona isika ary tena asa tsara zany eo amin'ny sehatra rehetra izay misy atsika dia izao manana fahavolonana hoe hitory ampahafantatra an'i Jesosy Kristy eto amin'ity sehatra ity amin'ny fomba rehetra ka na olona ray ihany azy no voatoriko an'i Jesosy Kristy dia efa mission ngeza be vita izay afaka hitenenako hoe vita tompo ny asa izay nametrahanao teto amin'ity toerana ity, fa misy antony na ataoko tsiny tonga ty ampitandranomasina ianao, misy antony ianao mahatonga entin'Andriamanitra taty. Fa aza miteny hoe kisendrasendra zany fa misy antony ny zavatra rehetra, ka inona ny antony dia azonao atao antom-pisiana mihitsy hoe ny anambaran'i Jesosy Kristy no antony zavatra rehetrarehetra, ka dia izay mahery zary avana fa ny zava-dehibe dia ny fahavitanao ny mission anao fa tsy ny fiafaranao. Mety ho ratsy fiafara fa ny mahavita mission, izay ny zava-dehibe indrindra. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.